eo anatrehany raha Andriamanitra mendrika izany Andriamanitra iankofana izany. Sois
Voilà. Ok. Raha hivavakantsika ary. Andriamanitra rainay mbola tena feno fisaorana, feno fankasitrahana anao zay Andriamanitra, mbola afaka manatona ny seza fiandriananao amin'izao fotoana izao, mbola afaka mantarika eto anatrehanao, afaka miankohotra anatrehanao, afaka manandratra ny vavaka aminao Andriamanitra ho an'ny firenen'i Madagasikara Andriamanitra. Tompo tena fantatray ny fitiavanao ny Madagasikara, ary indrindra fantatray ny fitiavanao ny Malagasy tsirairay avy Andriamanitra. Fantatrao ny fitiavana azy ireny tsirairay avy, tsy fantatray ny fitiavanao azy ireny tsirairay avy, tsisy fonao na dia iray akory Andriamanitra amin'ny Malagasy, izy ho very Andriamanitra. Dia izany mahatonga anay manatona ny seza fiandriananao ankehitriny Andriamanitra. Raha ny fidy an'i Madagasikara no firenena asianao ny anaranao ho firenena kristianina Andriamanitra, dia tena fantatra hoe manana ny antony ary manana planiny ianao Andriamanitra ho an'ny fanjakanao avy amin'ny alalan'i Madagasikara Andriamanitra. Dia izany mahatonga anay masahy manatonao ankehitriny ary ankohotra eto anatrehanao mitondra ny Madagasikara ao anatrehanao Andriamanitra renay. Manoloana ny zava-misy rehetra eo amin'ny firenenay fantatrao, misy anaky ny aretina ary ankoatran'ny Covid ary dia misy aretina hafa ihany koa izay tonga ao Madagasikara ary mavola ihany koa ny amin'ny sisintany Andriamanitra. Dia tonga eto anatrehanao zay Andriamanitra mitondra an'izany antombavaka izany Andriamanitra. Ny aretinay rehetra mitovy amin'ny famonjena dia nentinao teo ambony fijaliana Jesosy. Ka izany mahatonga anay manana finoana, satria efa nentinao teo amin'ny fijaliana dia sitrana ihany koa ny firenenay, sitrana amin'ny aretina, sitrana amin'ny aretina ranofina Malagasy ary voaharo ihany koa amin'ny rahanao Jesosy, ary ihany koa sitrana ara-panahy satria hoanao ny aizina ao Madagasikara Jesosy. Misaotra Jesosy fa tena fantatray hoe hoanao ny aizina ary ny hazavanao, ny fahazavanao Jesosy no anjaka ao Madagasikara. Fahazavanao no fantatray hoe hitondra ny firenenay, ny fahazavanao no fantatray hoe anilo Malagasy tsirairay avy Andriamanitra. Andriamanitra tena fantatray koa nefa mbola betsaka ny Malagasy no sadasada. Misy ny miditra aminao, misy ny manakaiky anao, misy nefa ny mivoaka miditra ihany koa aminao. Dia reny olona rehetra tsirairay avy ireny Andriamanitra dia entinay eto anatrehanao mba ho kasihanao ny fony, ampirehetinao Jesosy ny afo izay mety efa nisy afo kely any anatin'ny fony any, ho ampirehetinao ny afo anatin'ny fony izy ireny Andriamanitra, tena ho anao marina izy ireny tsirairay avy. Ary tena andray anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainana, hiaina Jesosy hoe izany fiainana miaraka aminao izany, ary tena hoe andeha anatin'ny fahamasinana, hiaina anatin'ny fahamasinana ho isan'ireo izay ho antsoinao sy ho antsoinao hiakatra ny Jesosy amin'ny fotoana iavianao Jesosy. Tena mitondra ny Malagasy tsirairay avy am-pelantananao. Fantatra hoe misy harena ihany koa napetraka ao ny Malagasy tsirairay avy Andriamanitra. Omenao fo tsotra ny Malagasy, omenao fo tena misokatra amin'ny hafa ny Malagasy Andriamanitra. Dia mangataka aminao an'izany toetra tsara izany mba ho ampitomboinao ao Malagasy, fa indrindra tompo mba ho gidenao, mba ho tarihinao fanyamasina ny Malagasy tsirairay avy hitodika any aminao. Fa indrindra Jesosy tena hoe andeha amin'ny fahamarina, anao ny marina Andriamanitra ary hiala amin'ny ratsy fanao. Jesosy tena mitalaonao izay manjary anatrehanao. Jesosy tena mangataka aminao mba kasihanao ny fon'ny Malagasy, satria tsy Madagasikara tsy akory no nanao ratsy fa ny Malagasy manao ratsy, ary izany mahatonga anao hoe mamela zavatra toy ny aretina tonga any Madagasikara. Kanefa Jesosy ny fanondram-ponao izay lehibe lavitra noho izany Andriamanitra, dia fantatra hoe afaka ampianao amin'ny Malagasy tsirairay avy ary amin'ny Madagasikara ihany koa. Dia misaotra Andriamanitra renay, misaotra betsaka Andriamanitra, fantatra efa miaina, fantatra efa miaino ny fivavaka ny Malagasy rehetra izay tena manampo anao Jesosy, ary tena tsy ataonao ambany zavatra ny zanakao Andriamanitra, fa tsy mianaka Andriamasonao afaka ny teninao aminay. Misaotra ny fiainonao vavaka anay Andriamanitra, amin'ny anarana Jesosy no miasa vavaka izany. Amen. Jesosy ranay eo mbola te hideranao zahay ny amin'ny tsaranao. Misaotra Jesosy ny amin'ny
Pisianao sy ny toeranao anaty anatin'ny fonay Jesosy. Misotranao ny amin'ny zay rehetra nataonao tamin'ny tanindrazanay Madagasikara. Misotranao ny amin'ny olona rehetra izay nataonao tamin'ny tany io. Misotranao ny amin'ny zavaboarinao rehetra Jesosy izay nataonao amin'ny tany io. Na hitanay na tsy hitanay Jesosy. Jesosy io mideranao ny amin'ny hatsaranao satria hitanay amin'ireny karazana zavaboary sy ny zavatra rehetra naharonao reny ny hatsaranao sy ny halehibehanao Jesosy. Misotranao Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay miseho izay rehetra misy Jesosy miseho amin'izao fotoan'izao amin'ny fiainanay mandalo amin'izao fotoan'izao. Ianao no iankinanay ary isaoranay feno amin'izany ary manana ny antony manokana ianao izay ho fantatray hatsoatsy momba an'izany Jesosy. Fa ny amin'izao fotoan'izao dia mametraka ny fiainako, ny fiainana malagasy, ny rahalahyko, ny anabaviko rehetra eo anatrehanao. Hitanao Jesosy ny fanindriana tsirairay avy, ny hivoatra ara-panahy, ny hivoatra amin'ny zavatra hafa ihany koa. Fa indrindra Jesosy hoe hitombo ao aminao izahay tsirairay avy. Hitombo ary nanitry teny, hitombo ary ahay Jesosy indrindra hamela heloka. Ampianarinao zay Jesosy hamela, mangataka aminao zay hamela, ny hamelanao ny helokay. Zay koa Jesosy ampianaro mamela ny helokay. Mamela ny helokay, mamela ihany koa ny hafa Jesosy. Ny hafa zay mety nanao zavatra tsy takatry ny sainay, mety mampalahelo, mety tena tsy hay avela Jesosy fa ampianaro izahay hamela. Ampianary Jesosy hamela. Jesosy mangataka anao izahay satria tsy vitan'ny sainay sy ny amin'ny maha izahay ny fotsiny zany fa mila ny herinao izahay. Mila ny fanohananao, mila ny fanahy masinao Jesosy. Aty anatinay mifantatray fa ato amiko ianao Jesosy, ato anatin'ny fanahiko ianao, ato amiko ianao, mbola milanao Jesosy. Mafahako mandroso ary alala bebe kokoa anao dia mangataka amin'izao teman'izao Jesosy hoe ampianarinao izahay hamela ny heloko ny hafa. Jesosy io apetrako feno aminao ny hoaviko iray manontolo, ny hoavy Madagasikara iray manontolo. Fotoana izao ho anay tsirairay avy mandiny tena, mandinika ny hoavinay tsirairay avy. Menao fotoana izay hitsahatra, hipoka ihany koa. Ary rehefa mitsahatra izay dia manana ny fotoana ahafahanay mandinika ny zavatra rehetra, mieritreritra zavatra rehetra, ary ihany koa mijery, mibanjina ny hoavy ary ny hoavin'ny fianam-pananay tsirairay avy. Mametraka anao aho Jesosy amin'ny fanahiko, ny fianam-panahiko eo aminao, fianam-panahiny malagasy tsirairay avy aminao. Ho taritinao amin'ilay lalana izay efa nisafidianao, ho taritinao anatin'ilay fiainana izay efa nisafidianao Jesosy, ao anatin'ilay fahamarinana izay efa napetraka ao, efa vita planina. Jesosy eo mio anay ny fahazavati-saina, ny fahazavam-panahy, ahafahanay miditra tanteraka ao anatin'izany lalana efa tinendronao anay tsirairay avy zany. Jesosy io tena mangataka aminao ianao no hanosika anay tsirairay avy. Hitanao ny sakana mety misy maro isan-karazany, fa meo fotoana hibanjina tanteraka anao, hibanjina ary hitoetra eo aminao amina fotoana anankiray na maro ihany koa Jesosy. Matetika mety ametraka fotoana izay hatrany ahafahanay miray aminao anatin'ny fianam-panahy zany Jesosy, ao anatin'ny fifandraisana aminao mivavaka, ary ihany koa ao anatin'ny fahalalananao amin'ny famakiana ny teninao, ary ihany koa amin'ny izay rehetra manodidina amin'ny rahalasana anabavy mety ampahery anay amin'ny teny, ampahery anay amin'ny zavatra rehetra Jesosy. Ampianary zay Jesosy, andeha androso hatrany, hiroso hatrany, amprisio izay Jesosy. Azavela ny aminay tsirairay avy satria efa
manana plan ianao amin'ny tsirairay avy. Jesosy eo mametraka feno aminao ny fiainana malagasy tsirairay avy. Hitanao ny mety olan'ny tsirairay avy. Tena mametraka Jesosy hoe ianao no hitondra ny vahaolana, hitondra ny zay rehetra ilaina Jesosy ny amin'ny olana izay rehetra misy. Hitanao amin'ny Siprian zany, tsy tanisany izany Jesosy fa ianao mahalala tsirairay avy. Hitanao ny vesatra ty anatin'ny tsirairay avy. Fa ianao nangatahako hiasa tanteraka, hiasa ary tena hanova ny zavatra ny fiainan'ny tsirairay avy Jesosy amin'ny fanekenanao ary amin'ny fanaovana ny dingana, fanaovana eo aminao, ametrahana izany mety olana rehetra misy zany Jesosy eo aminao. Ampianary izay Jesosy handeha hamono rano, ampianary izay Jesosy hanao ny dinganay amin'ny finoanay, mba hahitanay Jesosy ny tena sitraka ao amin'ny fiainanay. Dia mametraka ihany koa Jesosy ny mpitondra rehetra ao Madagasikara, ny filoha amin'izao fotoana izao, ny amin'ny gouvernemanta rehetra, ny olona rehetra izay manana ny autorité ao Madagasikara. Menao ny fahalalana, indrindra Jesosy ny fahendrena avy aminao. Ianao Jesosy no hitarika azy tsirairay avy, hitondra ny firenena Madagasikara ao anatin'ny fahamarinana Jesosy, ao anatin'ny fiainana ihany koa, fiainana aminao Jesosy Kristy. Ampianary izay Jesosy hanetry tena, ampianary izay hanetry tena ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fiainanay, na ao tokantrano izany, na ny amin'ny toeram-piasanay, na ny amin'ny toeram-pianarana, ny rehetra rehetra Jesosy izay misy anay dia ampianary izay hanetry tena. Dia mametraka feno aminao ny malagasy rehetra, ny firenena malagasy, ny toerana rehetra ihany koa izay misy ny malagasy, na aiza Jesosy ho fanasiny tany izay ary ho jiro ihany koa hitondra fitiavana ny amin'ny ny olona rehetra izay manodidina anay. Dia hoanao ny dera Jesosy, hoanao ny dera ny amin'izay rehetra amin'ny fisianao amin'ny fitoeranao amin'izao fotoana izao, eto anatrehanay, ny fiarahanao aminay amin'izao fotoana izao miaraka aminay. Saotra Jesosy eo, amen. Père éternel, je te loue pour ce temps, Seigneur, que nous pouvons consacrer ensemble, Seigneur, pour remettre entre tes mains notre pays, Madagascar. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie pour chaque Malaga, Seigneur, que ce soit ceux qui sont à Madagascar ou ceux éparpillés, Seigneur, éparpillés dans le monde entier. Mais je voudrais prier particulièrement, Seigneur, pour notre pays, pour Madagascar. Père éternel, tu aimes particulièrement, Seigneur, ce pays. Oui, Seigneur, tu aimes ce pays, tu as formé ce pays et ton cœur bat pour ce pays, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes ces personnes qui se lèvent, Père éternel, qui se lèvent pour toi, Jésus, qui viennent, Seigneur, qui ont à cœur de se lever pour porter ce pays à toi, Père éternel, parce que ce pays t'appartient. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie de ce que tu fais, Seigneur Jésus, de ce que tu fais concrètement pour notre pays, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous voyons vraiment, Seigneur Jésus, que dans le monde entier, Seigneur, nous nous battons tous, Seigneur, dans le monde entier. Nous nous battons tous contre ce virus, Seigneur Jésus. Il y a plusieurs morts dans le monde entier. Il y a tellement de morts, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, ce que nous voyons, c'est que tu as épargné notre pays. Et je sais, Seigneur, que tu continues à épargner. Nous entendons, Seigneur, qu'il y a d'autres maladies qui sévissent en ce moment, Seigneur Jésus. À part
le coronavirus, il y a d'autres pays, il y a d'autres maladies, d'autres virus, Seigneur Jésus, qui est en train de se répandre. Aujourd'hui, Seigneur, je veux bloquer en ton nom puissant, Seigneur, toute maladie et qu'aucune personne, Seigneur, ne soit atteint de cette maladie, n'en perde de sa vie, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur Jésus, afin que tu gardes notre pays, Père éternel, et qu'il sente vraiment que chaque personne, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, ressentir qu'ils sont bénis, Seigneur, qu'il y a une main divine qui est sur ce pays, qui bénit ce pays, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour tant d'amour que tu portes pour notre pays. Je prie pour toutes les autres nations, Seigneur, qui vivent, qui combattent encore contre ce virus, Seigneur. Il y a tellement de pays, Seigneur, où il y a plusieurs morts, il y a plusieurs personnes qui perdent la vie, Seigneur. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont encore en ce moment en train de se battre à l'hôpital, Père éternel, et je voudrais te les présenter, Seigneur Jésus. Je présente chaque personne, Seigneur, qu'il soit ton enfant, que cela soit, Seigneur, mais qui se bat en ce moment, qui se bat de sa santé, de tout son être à l'hôpital, Père éternel. Je voudrais vraiment prier pour chacune de ces personnes dans le monde entier, Seigneur Jésus, afin que tu viennes soulager, Seigneur. Tu viennes soulager. Oui, Seigneur Jésus. À travers ces temps difficiles où nous passons tous, Seigneur, où que nous soyons dans le monde entier, Seigneur, je sais, Seigneur Jésus, que tu nous as appris, tu nous apprends, tu apprends à chaque pays, à chaque nation, tu apprends, Seigneur, tu veux vraiment secouer, Seigneur, afin que tous, Seigneur, reviennent à toi. Tout, Seigneur, voit ta suprématie, ta grandeur, Père éternel. Parce que même nous, Seigneur Jésus, nous qui sommes tes enfants, lorsque nous sommes dans notre quotidien, nous pouvons tomber facilement, Seigneur Jésus, dans la routine et oublier vraiment, Seigneur Jésus, facilement oublier que tu es Dieu, tu es roi, c'est toi qui tiens le monde entier entre tes mains et nous l'avons vraiment expérimenté ces derniers temps. Tu prends vraiment le monde entier entre tes mains, c'est toi qui décides de toutes choses, que vraiment, Seigneur, nous puissions vraiment ne pas oublier cela, Seigneur, ne pas oublier ces temps où nous avons été chacun confinés, chacun chez soi, que nous n'oublions pas, Seigneur Jésus, lorsque nous serons à nouveau dans notre quotidien, dans notre routine, que nous continuons, Seigneur Jésus, à remettre notre vie, notre cœur, à fixer notre regard sur toi, à fixer notre regard sur toi, Père éternel, et que cela soit également pour chaque pays, Seigneur Jésus, qui vivent par ce temps qui passe par des temps difficiles, Seigneur, mais particulièrement parce que nous prions pour notre pays, Madagascar, particulièrement le peuple Madagascar, particulièrement, Seigneur Jésus, qu'ils tournent les yeux vers toi, qu'ils abandonnent, Père éternel, tout ce qui les éloigne de toi, qui fait saigner ton cœur de père, Père éternel, qui fait saigner ton cœur de père, mais qui se tourne vers toi, qu'il te fixe, Père éternel, et qu'il voit vraiment cette situation, que ta main, que c'est toi, Seigneur Jésus, c'est toi qui as gardé pendant toutes ces semaines où cette maladie s'est répandue, où ce virus s'est répandu, Seigneur Jésus.
Merci, Père éternel, merci parce que tu es un Dieu d'amour et tu le prouves encore et encore, Seigneur. Tu prouves que tu es un Dieu, tu es un Père pour chacun et ton regard est sur chacun de nous. Gloire à toi seul, Père, à toi seul la gloire. Merci, Jésus. Amen. 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 Andriamanitra raitsy toa, Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Ianao no mpanjaka, ianao no mahery, ianao no mpampiarana, ianao no efa manome anay amin'ny Madagasikara taninay. Ianao Andriamanitra no efa miaro anay hatramin'izay. Ianao foana no namenao fitiavanao anay. Tonga eto izay Jesosy Kristy io, tonga eto izay menakavy, izay malagasy eran-tany. Na aiza n'aiza toerana misy anay, na Madagasikara, na any andafy, na aiza n'aiza raha amin'ity tangeza be ity, Andriamanitra izay nomenao anay. Tonga izahay Tompo, miankohako alohananao, miankohako anatrehanao. Tonga tokoa izahay, mbola betsaka Tompo ny zavatra tsy nentina ataonay taloha, tsy nentina ataonay amin'ny fiainana. Tonga izahay Tompo, anaratra ny anaranao. Asandatra ny anaranao Andriamanitra fa ianao no Andriamanitra mahery lehibe rahan'izao tontolo izao. Ianao lelo Andriamanitra no efa nitahy anay, ianao lelo Andriamanitra no miaro anay amin'ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity fiainana ity. Tonga eto tokoa izahay Jesosy Kristy eo. Mitalao aminao izahay, miangavy aminao izahay. Mangataka eto anaty tranonao izahay malagasy eto amin'ity tany ity. Tantana izahay. Kasoa ny fonay. Kasoa ny fonay mbola hitodika aminao. Kasoa ny fonay anaraka anao, anaraka ny teninao, mba tsy ho teny fotsiny fa ho any am-po tokoa. Jesosy, hitanao ny lalan'ny fiainanay, hitanao ny lalan'ny dianay, ataoko manaraka ny dianao izahay Jesosy. Hoento izahay anaraka sy hiaiko tokoa fa ianao foana no mpanjaka velona amin'ny fiainanay. Ary dia tena mivavaka izahay ho an'ireo mpitondra anay. Kasoa Andriamanitra ny mpitarika ny Madagasikara. Ireo mieritreritra, ireo mitantana. Kasoa ny tsiraray Andriamanitra mba tsy ho very, mba hanaraka ny teninao. Kasoa izy ireo mba haino ny feonao. Kasoa izy ireny. Ary kasoa koa ireo malagasy izay miaraka amin'izy ireny. Mba hiala amin'ny ratsy fanao fa dia tena hanaraka ny teninao. Ary izahay olona malagasy eran'izao tontolo izao koa dia tena fa olonao Andriamanitra. Kasoa koa ny olona mianakavy ireny. Tonga eto izahay mba hitalao aminao amin'izany zavatra eto izany. Fantatray fa ianao no efa manamboatra ny lalana ary matoky izahay Andriamanitra fa efa ataonao mahitsy ny lalanay, manaraka anao izahay. Ianao irery ihany no Andriamanitra hoderaina eran'izao tontolo izao. Eran'izao tontolo izao. Tsy misy olon-kafa fa ianao no atokisanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany zavatra izany. Amen. Amen. Père éternel, Père de gloire, nous voulons encore élever ton saint nom. Nous voulons élever le Dieu, celui qui est rempli de compassion, celui qui est rempli d'amour inconditionnel, celui qu'on appelle aussi le Dieu de paix. Shalom, Seigneur, nous voulons élever ton nom, t'élever pour qui tu es, Seigneur. Et nous nous approchons, Seigneur, de ton trône de grâce, nous nous approchons de toi. Nous savons qui tu es, nous nous approchons de toi, Seigneur, encore par Jésus-Christ, par le moyen de Jésus-Christ. Nous voici devant toi, Seigneur, intercédons, Seigneur, pour
le peuple malgache, pour Madagascar. Nous voici avec nos cœurs inclinés pour toi. Nous voici, Seigneur Dieu, nous fléchissons, Seigneur, notre être tout entier devant toi pour te présenter, Seigneur, notre pays, Madagascar. Nous voulons te présenter notre pays. Toi qui es le Dieu de paix, accorde la paix à Madagascar, Seigneur. Accorde la paix sur notre nation. Accorde la paix à ce pays. Accorde la paix dans le cœur de tous les Malgaches. Accorde la paix, Seigneur, à tous ceux qui gouvernent, tous ceux qui ont une place d'autorité. Accorde ta paix sur cette nation. Répands, Seigneur, ta paix. Répands un océan de paix pour notre nation. Toi, le Dieu de paix, remplis-nous de ta paix, Seigneur. Jésus, tu es le Dieu saint et tu acceptes, Seigneur, que nous venons devant toi par le moyen de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie pour que tu accordes un cœur rempli de crainte pour tous ceux qui doivent prendre des décisions. Un cœur rempli de crainte et des cœurs, Seigneur Dieu, remplis de ta sainteté. Que ta sainteté gouverne la nation, Seigneur, Madagascar. Que ta sainteté gouverne cette nation. Et ça, c'est possible parce que c'est toi. Parce que toi, Seigneur, tu es là. Parce que c'est toi, par le moyen de Jésus-Christ, tu nous fais cette grâce. Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es et merci parce que chaque jour tu renouvelles ta miséricorde envers nous et chaque jour tu renouvelles ta miséricorde pour le peuple malgache et nous appelons à ta miséricorde. Nous appelons à ta miséricorde maintenant, Seigneur. Vois nos cœurs, vois le cœur des uns et des autres. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Tu vois nos pleurs. Tu vois la souffrance, la misère. Tu vois, Seigneur Dieu, ceux qui ont du mal à trouver à manger, même au quotidien. Ceux qui... Tu vois toutes sortes de... Tu vois les cœurs des uns et des autres. Il n'y en a pas un, Seigneur, que tu ne vois pas. Et moi, je bénis ton nom parce que maintenant, nous pourrons te demander, Seigneur. Seigneur, toi qui prends soin des lionceaux, toi qui prends soin des oiseaux, des champs. Seigneur, tu as combien plus forte raison, Seigneur, tu prends soin de tes enfants qui sont à ton image. Alors nous sommes là, Seigneur, te réclamant. Aie pitié de nous. Fais miséricorde pour notre nation, Seigneur. Fais miséricorde. Tu sais, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu rempli de compassion, Seigneur. Seigneur, je te prie d'intervenir. Je te prie de manifester, Seigneur, ta compassion, tes yeux de compassion, Seigneur Dieu, pour notre pays. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains toutes les sphères d'influence de Madagascar, Seigneur Dieu, que ce soit la jeunesse ou la famille qui est la base même, Seigneur. Nous prions pour les familles, que tu bénisses les familles, Seigneur, que tu restaures les familles brisées et que tu maintiennes l'ordre, tu maintiennes l'amour, Seigneur Dieu, au sein des familles. Garde les familles, bénis la jeunesse qui est l'avenir du pays. Seigneur, merci pour la jeunesse, Seigneur Dieu, qui va influencer Madagascar. Vraiment que tu étendes ta main, que tu descendes, Seigneur Dieu, tes bénéfices. Je déclare les bénéfices du royaume pour Madagascar. Je déclare les bénéfices du royaume pour Madagascar et tu le fais, Seigneur, tu le fais. Je bénis ton nom pour ce que tu fais pour notre pays et quand bien même, avant même que nous prononcions, Seigneur, nos prières, toi, tu étends déjà ton regard de compassion. Et moi, je veux déjà te dire merci, Seigneur, parce que tu fais, parce que tu es déjà en train de faire, Merci, Seigneur, pour les personnes remplies de connaissances, les personnes, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui bénis, tu bénis chaque pôle, chaque ministère,
tu bénis, Seigneur, nous réclamons ta justice, que ta justice règne, Seigneur Dieu, dans le cœur des dirigeants et que notre pays, Seigneur Dieu, soit gouverné par la justice de Dieu. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, parce que tu es le Dieu de justice, Seigneur. Et c'est que vers toi que nous voulons fixer, Seigneur, notre regard. Madagascar se tourne vers toi maintenant. Tout Madagascar se tourne vers toi maintenant, Seigneur. Oui, tu prends pitié, tu prends compassion, Seigneur, pour notre pays. Je bénis ton nom, Jésus. Je bénis ton nom pour qui tu es. Je bénis ton nom, toi qui est un Dieu d'amour. Toi qui es un Dieu de paix, toi qui es un Dieu de justice. Je bénis ton nom, éternel Père de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Kimi, à toi. Andriamanitra iray io misotranao izay ny amin'ny tombonandro mbola omenao anay. Misotranao fa fantatra fa ianao no antony fahavelomanay. Ianao no mbola mampihiratra amin'ny masoandro anay. Mbola manome rivotra iainanay, manome fofonaina mahavelona anay. Misotranao ny amin'izao fotoana izao mbola afaka mananitra vavaka eo anatrehanao izay. Ary manatona ny seza fiandriananao amin'ny alalan'i Jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny elokay ary tsangana tamin'ny maty nanokatra ny lalana ho anay any an-danitra. Ahafahanay manandratra mivavaka eo anatrehanao. Tondra ny fiainanay eo anatrehanao izay Tompo. Jesosy io ny tenao manambara fa raha misy roa mifanaiky any ambony tany angataka zavatra amin'ny anaranao. Dia omeny indray izay any an-danitra izany. Noho izany indrindra mahatonga anay miara-mivavaka eto amin'ity fotoana ity. Mandray an'izany teninao izany izahay. Misy fampanantenana ho anay. Mivavaka izahay ho an'i Madagasikara. Andriamanitra mangataka ny famelan-keloka ho an'ny malagasy rehetra izahay. Na ho anay izay ety ivelany, na ho an'izay ao an-toerana, na iza olona teraka avao Madagasikara, na mipetraka ao Madagasikara, ka antsoina hoe malagasy, dia mangataka famelan-keloka ho an'ny tsirairay avy izahay. Satria ratsy teo anatrehanao izahay, ratsy amin'ny toe-ponay, amin'ny toe-tsainay, amin'ny toe-panahinay. Betsaka ny zavatra tsy manome voninahitra anao eo amin'ny fiainanay Tompo. Izany dia mangataka amin'ny famelan-keloka avy aminao izahay. Jesosy eo aoka ny dranao izay narotsaka ao teo amin'ny hazo fijaliana. Izany dranao izany no hikoriana ny anatin'ny malagasy. Hanadio sy hanavao ny fo sy ny sain'ny tsirairay avy. Jesosy eo, misotranao izahay fa fantatray. Fa rehefa mangataka famelan-keloka eo anatrehanao izahay dia mamela anay tokoa ianao. Satria matoky sy marina ianao. Ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Mivavaka izahay ho an'ny malagasy tsirairay avy. Sy toa mianakaiky anao ny fon'ny malagasy. Atodio ny fon'ny tsirairay avy. Hitady ny tavanao ka hita ny tavanao Tompo. Ary andeha araka ny sitraponao. Fa inona tokoa moa Tompo ny soa ho azonay. Na mahazo tontolo izao azy izahay nefa ho very ny ainay. Ao aminao misy ny teny fiainana Jesosy. Dia te hiverinao aminao izahay. Mivavaka izahay ny amin'ny anasitranao amin'ny Madagasikara. Ny amin'ny aretina izay mandalo. Ny amin'ny arovanao ny firenenay. Mivavaka izahay satria fantatray fa hainao izany ary ianao irery ihany no mahavonjy anay. Fa ambonin'izany rehetra izany Tompo dia mivavaka izahay. Ahatonga ny famonjena ny fanahy malagasy tsirairay avy. Ho voavonjy ny malagasy. Ka raha ho avy ny fotoana iverenao Jesosy dia andova fiainana mandrakizay ny malagasy. Jesosy io tena mivavaka izahay. Fanahinao no ka hiasa, andresy lahatra, ampiaiky ny amin'ny ota ny anatin'ny malagasy tsirairay avy. Ahatonga ny firenenay ho voavonjy. Ahatonga ny firenenay tena anananao ho tena andriamanina.
fa tsy andriamanitra hafa. Arovo ny malagasy, ampahafataro ny fahamarinana ny amin'ny teninao, mio fitiavana ny teninao zahay, mio fitiavana mivavaka mitady ny tavanao zahay. Aro zahay amin'ny fampianaran-diso rehetra, fa tena aoka ianao no anambara ny fahamarinana aminay. Mamindrafo aminay mivavaka ho an'ny fiangonana rehetra izay mitsangana ka miantso ny anaranao zahay Jesosy. Mangataka amin'ny famelan-keloka avy aminao ny amin'izay zavatra rehetra mety atao nefa tsy araka ny sitraponao eny anivon'ny fiangonana, na mety ampianarina nefa tena tsy araka ny tenao. Mamindrafo amin'izany rehetra izany tompo. Ianao no hiasa ampahafantatra ny malagasy ny fahamarinana ny teninao, mba hahatonga anay tena handeha araka amin'ny fahamarinanao fa tsy araka amin'ny fahamarinan'ny olombelona. Mivavaka tompo ho an'ny mpiandraikitra ao anatin'ny firenena, hatrany amin'ny filoha ka hatrany amin'izay ambany indrindra ny anivon'ny fokotany. Jesosy ho mivavaka izahay, ho fenoanao fahatahorana anao ny tsirairay avy, izahay malagasy feno fahatahorana anao ka handeha amin'ny fahamarinana, handeha mahitsy, handeha araka ny rariny, araka ny sitraponao. Jesosy ho mivavaka ho an'ny fampianarana any Madagasikara, mba ho izay zavatra tena mahasoa sy tsara mifanaraka amin'ny sitraponao no anatin'ny programa fampianarana, ka ny ankizy izay mianatra dia ankizy ahalala ny fahatahorana anao voalohany indrindra, satria ny fahatahorana anao Andriamanitra no voaloha hampahendrena ho ny teninao. Izany no herinay ho an'ny firenenay, satria fantatray Andriamanitra fa rehefa manana anao tena Andriamanitra izahay dia hiadana amin'ny firenenay, ho sambatra amin'ny firenenay, satria ianao no miazy, satria ianao manome izay zavatra rehetra ilay. Dia misaotra anao ihany koa izahay ny amin'izay asanao efa manomboka ao anatin'ny firenenay. Toy izy tompo, mesay ianao misandrata ianao eo anivon'ny firenenay, ka samy afaka hiteny izay malagasy fa ianao no Andriamanitra ay, ianao no mpamonjinay, ianao no mpanavitra anay. Mideranao izay fa Andriamanitra matoky ianao, deranao izay fa Andriamanitra marina ianao, deranao izay fa Andriamanitra tsy mba manao tsinotsinona izay miantso ny anaranao ianao, fa Andriamanitra mamaly vavaka, Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra mità, Andriamanitra miaro, ary Andriamanitra manomana zavatra tsara ho anay. Andriamanitra tena tahaka amin'ny mpanao salamo hoe ianao dia tsara ary mpanao tsara ianao. Dia misaotra anao fa miasa ianao, misaotra anao fa mamaly vavaka ianao, na dia avy toerana azy ianao any an-danitra dia mijery anay ety ambonin'ny tany, satria tia anay ianao, satria ianao efa nanambara fa toy izao no nitiavanao izao tontolo izao dia nomenao ny zanaka ho lay tokana hamonjy anay mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa ny fiainana mandrakizay. Hoy izany indrindra no hitodianay aminao Andriamanitra, mila an'izany famonjenao izany zahay, ary te hanana an'izany fiainana mandrakizay izany zahay, te hanana antoka ny amin'izany ho an'ny malagasy tsirairay avy. Dia misaotra anao fa fantatray fa raha mitoetra ao aminao ny fiainanay dia efa manome anay ny fiainana mandrakizay ianao. Noho ny tena hoe izay manana ny zanaka manana ny fiainana mandrakizay. Dia misaotra anao zahay Jesosy ny amin'ny fiainana mandrakizay izay efa omena ho anay. Amin'ny anaranao mahery indrindra no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. 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 Fa lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehova no nanao ny lanitra, fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy fahatsara-tare no ao amin'ny fitoerany masina. Andriamanitra mendrika indrindra ny Andriamanitra ivavahanao, asa hoe fiankofana manahoana no entinao eo anatrehany,
raha andriamanitra mendrika izany andriamanitra iankofanao